Panao confection ifanilso santatrinaina amin'izao fihiboana izao anefa dia tsy mandeha intsony ny tsena ka lasa nivarotra gasibosy izy. Na eny tamin'ny vaovao zay hoe tsy maharaka tsony ny gasibosy farmasia fa tonga dia nirombaly le olona daholo le izy vao hoe misy ka anankitelo eto amintsika dia lasa nanita-kevitra nandeha nanamboatra gasibosy fa tsy mahazo mivarotra tsony le mpivarotra ankoatran'ny PPN. Araka ny filazany mahavita 300 isa eo izy ary malafo eo amin'ny 700 eo isan'andro. Raha tambatra ho izy izay vita izay mety efa mihoatra ny 3,000 mihitsy ny isany. Azo lazaina izany fa mandeha ny tsena. 3,000 eo zay na 500 ny vita ba. Tamin'ny voalohany izy tsy dia nandeha amin'ile ohatsy izy président hoe tsy mahazo manao gasibosy afa-tsy marary ihany fa rehefa namoaka le vaovao iny izy hoe mahazo manao daholo dia lasa mba nandehandeha kokoa ny tsena zay nanomboka ty confinement faharoa ty. Misy maka amin'ny gros taminay indray misy maka 10 isa, misy maka 3 isa dia miverina eo foana izy izak'izay le izy efa hitana ny toerana misy anay. Dia misy indray maka singasinga ohatra hoe 10 mianaka zareo na 10 mianaka dia mba te hanana roa avy dia mividy, 10 mianaka dia manana rairay avy dia mividy, olona ray mandalo eo tsy manao dia mividy. Manaraka vaovao ifanilso ka nasiany viziline araka ny eniny tamin'ny fampahalalam-baovao ny ary vavamboariny. Izy mianakavy ihany mantsy no manamboatra azy reto. Zay enina manamboatra anazy dia ny anankiroa zao efa mikopy sy manjaitra ny an-tanàna, dia ny anankiray maka lamba, dia ny anankitelo mivarotra samy mivarotra amin'ny tsitokotokany avy. Entin'izy mianakavy miatrika ny fandaniana ilaina amin'ny andavanandro ny vola azo. Azo lazaina hoe mahasolo ihany satria moa rehefa hoe mba mahazo fatrano sakafo sy mba dépense kely ao an-tanàna fotsiny dia efa zay ihany moa zany no tena hoe important, zay no atao.